Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompoko vavy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto Canada, arahinao amin'ny Ici Télévision. Anio isika dia iresaka mikasika ny fetan'ny farantaona na ny réveillon fito ambin'ny folo sy roa arivo zany. Manana vahiny sika araka zany tsy iza zany fa Ramatoa Koly Rakotomalala sy Ramatoa Vola Rakotomalala zay mikarakara izany etsika ho amin'ny farantaona raika amby telopolo Desambra fito ambin'ny folo sy roa arivo zany. Miarabanao Ramatoa Koly Rakotomalala. Anao Mbary, voalohany indrindra misaotra be amin'ny fanasana sy amin'ny fikarakarana ty Madagascar Télévision ty. Zay moa dia orinasa mpikarakara fety sy événement. Efa roa taona mahery zao no manao an'ity, manao événement isan-karazany, réception, gala, baptême, anniversaire, fa ny mariage no tena ataonay. Dia amin'ity taona ity koa mikarakara fankalazana ny farantaona amin'ny Décembre 31. Dia efa nanao réveillon tamin'ny 2016 dia nahafinaritra be nikarakarana izy dia hotoizana amin'ity taona ity. Inona moa zany ny hetsika isy amin'ny 31 Décembre ity, aiza le izy dia inona le zavatra ho hitao zany? Ty édition 2017 ty no manavaka azy dia misy thème bal masqué. Ny fitafy dia tenue de soirée correcte ho an'ny rehetra. Lehilahy afaka manao costume miaraka amin'ny cravate na nœud papillon fa ny masque tena mila tsy adino. Samy mitondra masque zany. Dia le toerana anaovana azy eto à Montréal, ny adresse 6821 rue Saint-Hubert, amin'ny salle de réception Aventure. Dia manomboka fito hariva dia amin'ny telo maraina no mitapitra. Manahoana ny parking ao amin'ny toerana io, misy parking? Misy parking, dia misy vestiaire, misy salle ho an'ny ankizy afaka mijery film en projection. Dia ivola no iresaka en détail dia misaotra betsaka ny Koly amin'izay fanazavana zay fa andray an'ny vola indray zany iresaka toy an'izao ny hetsika zay atao tanteranareo amin'ny farantaona. Iverina vetivety tsika aorinan'ny ity dokam-barotra vitsivitsy reto. Casa raiky fitiavako anao tsy tambarako amin'olo sa tsy tady afako anao tsy andrasy fa mezako anao ny foko manontolo sikaro efo miaradia isan'andro tsisy mifanarana tsy misarake fankatia fa tsy andeha ifanadala vitany any amare samy barakay andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asasaigna adivarotry décision nakaminao fa close anao zaraiky fa maampy za koa mezanao fitiavagna za fa sava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza matsiaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tagny isan'andro tegna vantany matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tany isan'andro tegna vantany aza misy ny mpamosavy hisarako aminao vavan'olo mpanaratsy zengatsy alako anao fitiavanao za fa maampy za zafatamagny za tsy masaky izy koa aminao ny agnano atala andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asasaigna adivarotry décision nakaminao fa close anao zaraiky fa maampy za koa mezanao fitiavagna za fa sava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza
dia mbola manaraka trano ny fandarana malagasy eto Canada ianareo arahanao amin'ny ICI télévision. Manoloana antsika eto Ramatoa Vola Rakotomalala izay anisan'ny mpikarakara ihany koa zany réveillon amin'ny 1 décembre 7 sy 10 zany. Miarabanao Ramatoa Vola Rakotomalala. Miarabanao Bar dia miaraba antsika rehetra any atokantrano any koa izay mijery ny fandaharana androany. Inona moa ny hoe DF event inona no DVF events DVF events dia araka ny filazan'ny koly teo dia orinasa mpikarakara événement isan-karazany. Le DVF moa ny tena dikany dia anaran'ny zanako vavy Darcia, V moa zao Vola, DF ny zanako lahy Frederic. Dia izaho moa zany nanongana an'le orinasa nanangana azafady nanangana an'le orinasa dia koly partenaire tonga nanampy ahy. Resaka mikasika an'le 31 décembre tsika aiza tsara aiza moa zany efa lazainy koly teo any fa aiza tsara moa izy dia amin'ny firy manomboka misy vidim-pidirana ve ary natao ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe lehibe sy ny ankizy. Le izy moa zany dia eto Montréal, ny adresse 6821 Saint-Hubert, dia le izy manomboka amin'ny 7 arivo fa ny varavarana dia efa misokatra ho antsika rehetra amin'ny 9 sasany arivo. Dia araka ny filazanao teo dia le izy ho an'olona rehetra na ny ankizy na ny olon-dehibe. Dia ny vidim-pidirana $75 zany nanomboka tamin'ny 15 volana Desambra teo. Dia raha ohatra ka mbola misy moa ny tapakila amin'ny ho andreo dia $80 ny vidiny. Ho an'ny ankizy koa enitaona ka hatramin'ny 12 taona dia $45 ny tapakila. Dia ho an'ny ankizy 5 taona ny ankizy voateraka hatramin'ny 5 taona dia maimaim-poana ny vidim-pidirana. Manahoana ny sakafo efa ao anatina zay vidim-pidirana zay ny sakafo sa mbola mila mividy izy rehefa tonga any toerana ny olona? Ny sakafo dia efa tafiditra ao amin'le vidin'ny tapakila. Misy buffet gastronomique zany no ho atolotra amin'ny ho andro io. Dia amin'ny farany rehefa aorinany amin'ny 12 alina rehefa avy manao fety daholo tsika rehetra dia indraindray mantsy somary nonanona kely dia misy ilay ataon'ny vahiny aty moa hoe midnight snack. Filazana azy hoe ohatrany hoe karazana goûter zany fa mbola mahavoky satria rehefa avy mandihy misotrosotro iny dia mbola te hisakafo kely dia misy an'izay koa atolotra efa tafiditra amin'ny vidin'ny tapakila daholo. Tafiditra daholo zany na sakafo na ny zava-pisotro tsisy nina vidin'ny olona intsony amin'io fa dia zay vidim-pidirana zay fotsiny. Ny zava-pisotro aloha dia mila vidiana eo amin'ny toerana misy bar izay misokatra ho antsika. Misy ny rano fisotro tsy misy alcool dia misy koa ny misy alcool. Bal masqué le izy ahoana nahatonga an'le heritreritra hoe hanao bal masqué? Tamin'ity taona ity zay araka filazan'ny koly teo moa dia efa nanao réveillon zahay tamin'ny heritaona. Dia le izy tsy nasiana thème fa ohatrany hoe mba manandrana zany hoe ndao mba jerevana hoe ohatrany ahoana ny raha manao réveillon isika gasy. Dia nafinaritra be le izy. Dia tamin'ny heritaona moa zany somary natao ho an'ny tanora kokoa. Dia ny tanora ny tena tonga atao satria le izy ho an'ny 12 taona miakatra. Fa amin'ity taona ity dia nizahanay hoe mba miaraka daholo ny fianakaviana, miaraka ny ray aman-dreny sy ny ankizy sy ny zanaka dia mba tianay atao ohatrany hoe mba samy hafa kely dia nataonay bal masqué le izy mba thématique mba mahafinaritra satria fety koa ny ataontsika amin'ny faran'ny taona io. Hoe fianakaviana ankizy efa nanomana zavatra zany nareo ho an'ny ankizy tambatra miaraka eo daholo ny rehetrarehetra sa efa misy toerana hoe natokana ho an'ny ankizy manokana? Le izy afaka miaraka daholo aloha satria izay ny tena hoe ny objectif zany tamin'ity hoe miaraka daholo ny fianakaviana fa kosa misy toerana natokana ny aménagenay zany ho an'ny ankizy
asiana karazana cinéma maison, projection ana film, indraindray mantsy ny ankizy tsy dia tena te hiaraka amin'ny le olon-dehibe izy hoe fetifety sy ihana dia nisy toerana natokanay zany ho an'zareo ho an'izay tsy te hiaraka any amin'ilay salle iray misy salle anankiray mitokana mihitsiny dia asiana projection ana film ho an'ny ankizy dia afaka tonga ao zareo maka aina kely sy ohatrohatr'izay. Ya raha miverina kely amin'le sakafo sy ny sakafo malagasy ve izy io sa revana sakafo gasy koa ve ao anatiny ao sa amin'ity taona ity aloha dia namoramoran-javatra dia tonga dia naka traiteur zahay dia le traiteur vahiny efa mpiara-miasa aminay foana dia ny sakafo tsy misy sakafo gasy aloha amin'ity fa sakafo international zany raha ny filaza azy zay. Tian'ny olona foana zany nanty. Eny mbola manaraka hatrany ny fandarana malagasy eto Canada ianao anaraka reto dokam-barotra reto vetivetytsika dia hiverina eto any rehefa avy eo. Dia eto moa dia mbola manana resaka sy mitafatafa amin'ny Ramatoa Vola Rakotomalala izay mikarakara ny fetin'ny farantaonana ny réveillon amraka amin'ny 3 décembre zany. Ramatoa Vola inona ny mety hampiavaka an'ity fety atao hoe fankalazana farantaona ity izay karakarainareo? Araka ny lazanay teo moa dia ny tena mampiavaka anazy dia ilay thème aloha bal masqué. Bal masqué le izy dikan'izany hoe manao tenue de soirée, tenue correcte zany isika rehetra izay ho avy dia mila tsy adino ny manao an'ilay masque zany satria io ny tena antony le soirée atsika. Zay samy misafidy zay masque tiany hoentina sa misy masque ataoko hoe spécial? Le izy tsy tena hoe misy masque spécial fa samy misafidy an'izay masque anaovany moa zany satria samy mitondra ny masqueny dia eo indrindratsika satria amin'io soirée io dia hisy ny concours n'izay masque izay manana ny masque tsara indrindra ny lehilahy dia ny vehivavy. Raha misy ohatran'ny hoe somary indication kely omenay dia ohatra le mascarade ireny le izy le masque anovan'olona tamin'ny ny année 40 na ohatran'ny hoe manakina le maso fotsiny zany tsy voatery hoe manao costume déguisement koa satria tsy Halloween tsika fa le izy tena hoe masque ohatran'ny hoe le manakina kely ny masonao eny mamanontany kely hoe izy mivoatonga eny mba asiana mystère kely le izy. Misy concours inona zany mety hoe loka ho azon'ny zay atao hoe manana an'izay masque tsara indrindra zay na le izy loka mahafinaritra be aloha atao surprise aloha ataontsika surprise le izy amin'ity fa ho afa-po tokoa ianao zay ho avy sy izay mahazo an'le izy. Manahoana ny animation ny ataontsika hoe ny animation zany amin'io alina io hira amin'izao fotoana misy DJ ve sa misy orchestre ho avy eo anentana? Misaotra betsaka fanontaniana. Ny animation zany dia misy orchestre izay mihira manao karazana spectacle na mozika amin'ny voalohany dia avy eo izy mampandihy koa dia misy DJ koa satria mba jerevana daholo ny génération rehetra ny ambiance moa zany tianay apoitra amin'io dia ohatran'ny hoe thème 5 décennies dikan'izany hoe ny hira hatramin'ny année 70 ka hatramin'ny izao fotoana izao dia araka filazako teo misy orchestre dia avy eo misy DJ koa. Manahoana ny toeram-piantsorana misy ahafahan'ny olona mahita parking mora ve mora fiantsonana fiara amin'io sa? Ie moramora ihany satria le toerana anaovana le fety zany eo amin'ny Plaza Saint-Hubert dia misy moa zany stationnement eo amin'ny rue Saint-Hubert io mihitsiny fa kosa misy stationnement any ville de Montréal izay eo amin'ny rue Saint-André dia mazaka fiara maro dia maro mihoatra ny fiara zato mahery afaka amin'ny stationnement dia ny vidin'le izy raha tsy diso ato
eo amin'ny entre 4 et 11 dollars eo an'ny les soirées ray manontolo. Raha teo avy ny olona raha ohatra mbola nisy tsy nahazo billet tapakila amin'izao fotoana aiza no mety ahafahany mahita tapakila ahafahany mandeha amin'io 31 décembre raha ohatra teo avy izy. Le izy zany efa nilazana teo ny tapakila manomboka tamin'ny 15 décembre teo dia 75 azafady dollars ny vidiny dia ho an'ny ankizy 45 dollars dia ho an'ny 5 ans et moins maimaimpona le izy. Raha te hamandrika toerana ianao te hamandrika ny latabatra dia mila miantso ny téléphone 514 880 8207 izao no mamaly anao raha miantso ny numéro io ianao na miantso koa ny Koly Rakotomalala ny numéro téléphone 514 581 34 33 na koa mandefa email amin'ny adresse info@commercial-dvfevents.com info@commercial-dvfevents.com. Ya, zay zany ho antsika rehetra zay mitady hetsika amin'ny fetin'ny farantaona raika amin'ny 30 décembre miaraka amin'ny DVF event vola sy Koly Rakotomalala dia aza misalasala miantso ny larana Tarby zay efa nambarany teo fetin'ny farantaona malagasy anasanantsika rehetra. Asa misy afatra tianao amtinana an'izao resadresaka ny fanaovantsika androany zao sy sady koa fanentanana ihany ny olona ho tonga amin'ny reveo. Misaotra betsaka. Manentana antsika rehetra zany io avy amin'ny fetin'ny farantaona io. Le izy moa fetintsika ho antsika malagasy fa koa aza misalasala mitondra ny namantsika kanadiana satria dia ho faly daholo koa isika rehetrarehetra misy ho an'olona rehetra zany le izy fa tsy natao hoe ho antsika malagasy rery ihany. Zay zany dia tongava maro aza misalasala miantso anay raha misy fanontaniana miantso anay vola na miantso any koloko amin'ny numéro nomeko teo. Dia zay tongava maro dia azadino tena azadino ny masaka atsika araka le niresahana teo hoe misy concours dia misy surprise. Zavatra saika adinoko bary mialatsiny misy spectacle koa surprise zany prestation amin'io mba hanetanana atsika rehetrarehetra fa tena hoafinaritra sy hoafinaritra tokoa le difety ity. Raha manadino masaka izy mahazo miditra eny raha manadino masaka. Tsy izy ve moa tonga dia ohatantsika hoe miverenina anatra hoy tsy maninona ka mety manana masaka kely fitsifitsy zay ho an'le olona zay nanadino. Azadino masaka zany ho antsika zay ho avy fa zay ny tena loha hevitra atao hoe tena mampiavaka an'ity réveillon anankiray ity dia hoe baly masky. Izay indrindra. Dia misaotra zay ny fandarantsika androany isorana be tabe Ramatoa Vola Rakotomalala sy Ramakoly Rakotomalala tonga teto amin'ny vahiny teto amin'ity plateau an'ny Madagascar TV zay fandarana malagasy arahanao eto amin'ny isi télévision ity. Mankasitraka tompokalahy mankatelina tompoko vavy manome fotoananao amin'ny manaraka indray amin'ny fandarana vaovao. Veloma tompoko. Akony araiky na kaza raiky fitiavako anao tsy tambarako amin'olo sa tsy tady afoko anao tsy andrasy fa mezako anao ny foko manontolo sika roe fo miaradia isan'andro tsisy mifanary anaty misarake fankatia fa tsy andeha ifanadala vitany amare samy barakay andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asa saigna adivarotry décision nakaminao fa close anao zaraiky fa maampiza koa mezanao fitiavagna zafasava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza matsaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tagny isan'andro tegna vantany matsaro sambatra za
ko aminao vavan'olo mpanaratsy zengatsy alako anao fitiavanao za fa maampy za fatamagny za tsy masaky izy koa aminao ny agnano atala andao ataontsika matotriny antsika roe baby my love asasagna ady varotry décision-naka aminao fa close anao za raiky fa maampy za koa mezanao fitiavagna za fa sava za olo tsotra tsy sarotindra anao koa tiaza matsiaro sambatra za maregny miadagna za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tagny isan'andro tegna vantany matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy mirigna taloha isan'andro tegna vagna saloha matsiaro sambatra za mahita fiadagnana za tsy kara raiky tany isan'andro tegna vantany vogno zanazanao tsy agnano raha alanao itady zay mba metimety azoko atao mba asambatranao za tegna ty anao tsy malegny anoho tsaratsara ny aigny